vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba Anisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofianao fifalena no ionako amin'ny tsika menakavy etondray amin'ny ty fotoanan'io mafinatra be tia androany dia ivavaka trano ho an'ny tokatrano ho an'ny fianakaviana iresaka momba n'le hoe fahasambarana sa fijaliana na hoe fijaliana ranomasina fahasambarana ny tokatranonao ivavaka aloha tsika milohan'ny zavatra rehetra misaotra indrindra tompo satria lehibe ny famindram-ponao sy ny fitiavanao afaka handray ny fampianarana ny telinao etondray izahay anio a dia mitenena aminay ampianaro izay ampaherezo izay sokafo ny masom-panahanay alala ny tena sitraponao androany misy saotra Jesosy io amen inona ny mahatonga ny tokatrano mikorotana lava ary inona no atao rehefa misaraka tonga eo amin'ilay fisarahana ny mpivady nefa mbola tianao ny tokatranonao mbola maminao ny tokatranonao mbola mahafinaritra anao ny tokatranonao nefa dia tonga any amin'ilay korotana tonga any amin'ilay fisarahana tonga any amin'ilay fampotehana sy faharavana inona ny tena tokony ho atao anatin'izany rehetrarehetra zany misy amintsika manko reny mpianakaviana ray mpianakaviana isana tena hoe le vadinao tena hoe manana fanapahan-kevitra lalina be mihitsy hoe tsy mety tony ny tokatrano tsy maintsy misaraka aloha ravana ny tokatrano nefa nitsika mahatsapany hoe tena tsy mety zany tsy azo atao zany fa tena hoaizany afaran'ny zanako tiako ny tokatranoko za tsy eritreritra tsy te hanambady tsony nizaniza ny any vadiko iato ny sinsisa akoatra ny vavaka satria araky nefa nyteneniko teto dia manomboka amin'io volana ambony io tsika dia arinao fotoana lehibe ho an'ny tokatrano ho an'ny ankohonana ivavaka ho an'ny tokatranonao fa misy zavatra izay dingana anankiray ahamany olana ny tokatranonao dia ny fiaikana eloka ny bokin'ny Jakoba toko 5 dia miteny an'izay mana hoe koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo mifaneke eloka ianareo anisan'ny zavatra tena mafy indrindra amin'ny maha-olombelona atsika dia ny miakeloka ny mifampifona zany anisan'ny zavatra mafy indrindra amintsika satria ny fiheveratsika sy ny ao an-tsaintsika fa olona resy ianao faible ianao malemy ianao raha toka mifona raha toka miakeloka raha toka mibebaka ny amin'ny zavatra tsy mety natao dia fiheveratsika an'izany fa olona malemy no manao an'izany olona faible no mitsofoka amin'izany olona maivana no mitsofoka amin'izany tena diso anefa zany raha lasana bavy malala anisan'ny fampianarana lehibe ary expérience hitako fatsapana ny iainako
mampitondra filaminana mahatonga ny tokatrano misy filaminana isy ny fahasambarana isy ny filaminatsaina sy ny fiadanana ao anatin'ny tokatrano dia zavatra anankiray mifamela eloka mifampiaky eloka zany no anisan'ny zavatra lehibe ary reto dia tena hoe tena te-hampianatra ny ray aman-dreny mihitsy na nareo mivady mianara mifampiaikeloka mianara ny mifampiaiky adosoana ary ampianaro ny zanakao ampianaro ny akohonanao ahay miaiky rehefa misy zavatra tsy nety mahay miaiky rehefa misy zavatra diso ny olombelona rehetrarehetra na iza dia tsy nisy an'izany tsy nanao adosoana zany Jesosy reriny tsy nanao adosoana Andriamanitra reriny marina Andriamanitra reriny tsy nanao adosoana teo amin'ny fiainana fa na iza olombelona ka mbola natera-behivavy ary nateraka na lehilahy ihany koa mbola olombelona nofo aman-draha dia tsy nisy an'izany tsy nanao adosoana zany inona ny mahatonga ny fiarahamonina mikorotana inona ny mahatonga ny firenena mikorotana te hanamary tena daholo ny olona rehetra te hanamary tena ao anatin'ny fianakaviana anankiray ohatra efa hita zao fa nisy adosoana nisy responsabilité anao nisy andraikitra ao natonga n'le olana nisy andraikitra ao natonga n'le korotana nisy andraikitra ao natonga n'le tsy fitezan-javatra fa io olona io namahatsapa azy fa nisy andraikiny natonga ny zavatra tsy nety nisy adosoana natonga ny zavatra tsy nety dia tsy te hiaiky zany izy tsy te hiaiky zany izy eny amin'ny fiarahamonina dia misy an'izany zany no mahatonga ny eto amin'ny firenena satria niza manana fahefana tsy ndriko tsara niza manana fahefana na polisy io mpitandro filaminana na any amin'ny gendarme na any amin'ny zay manana fahefana ka manana an'le cachet menamena iny na any amin'ny tribunaly dia ny olona manana fahefana rehetra tsy diso zany ny raharahabe ary zany ny anisan'ny tsy mampandroso ny firenena anankiray zay manana fahefanana kely araka manana cachet menamena ka manisy soni dia nahita izao ara fa misy adosoana dia tsy manaiky adosoana tsy manaiky diso ary io zavatra io ny tonga hatrany anatina tokatrano mahatonga ny mpivady miady mahatonga ny tokatrano ny korotana mahatonga ny tokatrano tsy mety milamina satria i raha vehivavy na dia efa hita zao ary niady isona dia mienatra ny ifona matahotra ny ifona tsy manaiky diso miezaka manamary tena foana nahita zao ara ny adoson'ilay lehilahy ka tena hita zao fa tena diso dia miezaka foana mitady ny fomba hanamarinana ilay adosona satria ny fiheveratsika fa olona faible olona malemy ny manaiky diso olona malemy ny manaiky mifona olona malemy ny olona manaiky mibebaka amin'ny zavatra tsy nentina tao na manenina amin'ny zavatra tsy nentina tao tena hadosona zany ry havana malala rehefa mahatsapy ianao fa nanao zavatra tsy nety olombelona ianao olombelona dia mieke tena tsy nety marina iny nataoko iny nanao adosona marina tamin'iny tena nanao adosona tena nisy adosona marina iny zavatra nataoko iny ny fitenenanao an'izay adosona zay ny fiekenao an'izay dia mandamina zavatra be da be na eo anivony ankonanao na nitokatranao na nareo mivady na fiarahamonina ny fiekenao tena ohatra nisy adosoko marina tamin'iny ohatra tsy nety marina iny nataoko iny ny fiekenao anivony vadinao ny fitenenana an'izay dia anisan'ny mampilamina ny tokatrano fa raha efa nisy tsy nety zao hadosona izao fahotana zao nataonao kanefa mbola ezahanao ihany
noka zao angely izy dia anilika ny andraikitra any amin'ny hafa, anilika ny zavatra tsy nety ataonao any amin'ny hafa, anilika lay fahotana vita sy lay adosoana any amin'ny hafa. Zany no mahatonga ny korotana faratapony. Ary ny tena grave be amin'ireny dia zao manome lesona ratsy, manome lesona ratsy ho an'ny zanakao sy ho an'ny taranakao ianao, manome lesona ratsy. Za dia resaiko anareo fa zay resaiko hoe rehefa misy adosoana, za misy fotoana manao adosoana satria olombelona nofo mandra. Za tsy miteny hoe manota fa hadisoana, fa samy hafa ny hoe fahotana sy ny hoe hadisoana. Misy fotoana manao zavatra diso amin'ny fiainako, amin'ny zavatra ataoko, mifanapaka-hevitra raisiko, dia ataoko rehan'ny zanako mihitsy aho hoe terina tsy nety iny nataoko iny, diso marina iny, ohatrany tsy nety marina iny. Inona ny tanjona kendreko amin'izay? Mba halalan'ny zanako ary apetrina arako ny zanako, fa rehefa manao adosoana ihany koa izy dia afaka miaiky, fa tsy hoe manao adosoana izy dia enao indray ny fitahany, manao zavatra tsy mety izy dia enao indray ny fitahany. Fa raha nanao zavatra tsy nety izy dia mba afaka miresaka aminao hoe tena tsy nety dada, le zavatra nataoko ohatr'izao tsy nety dada, lay fanapaka-hevitra ohatr'izao tsy nety dada, le ohatr'izao ireo tena nanao adosoana, mandamina zavatra betapezany amin'ny fiainana. Araka ny efa nambarako, hivavaka ho an'ny tokantrano, tsika afaka andro vitsivitsy ianao n'ity séminaire lehibe ho an'ny tokantrano ity. Eto raha lasianabavy tena miteny aminareo, raha efa tena tsapanao fa mikorotana ambony ambany ny tokantrano, raha tsapanao fa tsy mety tena mifandray mihitsy ny tady tokanganareo mivady, ohatrany tsy ampitsony ny fifampatokisana eo anivon'ny tokantranonareo, tsapanao hoe ohatrany tsisy fifampatokisana tsony aminareo mivady, tsapanao miamangatsika le fitiavana, tsapanao lasa ohatrany misy korotana anaty zany, tsapanao efa tena hoe andalam-pikorotanana tanteraka ny tokantrano. Ny zavatra sanankiray ny mamaha ny olana io, ary anisan'ny mamaha olana aingana dia tsotra ihany. Mila mireconnaître ianao, mireconnaître ny adosoanao. Inona ny zavatra tsy nety nataoko, inona ny adosoana nataoko, dia andana teny ianao mivadinao, tena miaika seria ny zavatra kely tsy nety marina tamin'iny, ny zavatra kely tsy nety tena nanao adosoana marina tamin'iny, fa aloha fa izahako alamina iny e, izahako arenina iny e, izahako amboarina iny, fa tena tsapako mihitsy marina, fa tena ohatra nisy tena nisy adosoko marina tamin'iny. Ny fitenenana ho an'izany dia manova zavatra be dia be eo anivon'ny fifandraisana ao anivon'ny tokantrano. Raha nanao adosoana ianao ohatra tamin'ny rafozanao, tamin'ny zobavinao, ary fantatry ny vadinao zany, tany amin'ny fianakaviam-badinao, tsapa hoe mety nisy toetra ny avinavina nataonao, na toetra mety fanilikiliana na ohatra zany, ka miezaka foana ianao manaratsy an'le zobavinao eo mason'ny vadinao, manaratsy an'le anabaviny zany, anabaviny vadinao, manaratsy ny rafozanao eo mason'ny vadinao, miezaka foana ianao mametsy ny fianakaviam-badinao, ary mahatonga ny vadinao lasa mangidy hoditra aminy ianao, lasa mangidy hoditra aminy ianao. Ty zavatra anankiray ny teneko anao, dana mibebaka, dana aloha mifona amin'i Jesosy, dia andana jereo ny adosoanao. Ny tena fanaon'ny olona manko raha lasa anabavy dia ohatr'izay mihitsy, rehefa misy ady ohatra eo anivon'ny fianakaviana, dia le manilika 100% zato isan-jato ny adosoanany amin'ny hafa. Ka ny mamanao ohatra zao ka ny mamanao ohatra zao ka ny anabavinao ohatra ka nareo mianakavy ohatra zao ka rataratata nareo mianakavy sisisisisy, dia 100% diso le fianakaviam-badinao, fa ianao tsisy adosoana na 1%. Erreur goavana zany, erreur goavana zany. Nefa ao anatina ady
misy olana dia nantaolo malagasy raha dia miteny manao hoe ny vy tsy mikotra ny irery, ny vy tsy mikotra ny irery, ny vy tsy mikotra ny irery. Fa io vy io zany matoy mikotra n'io dia tena misy anankiray mifandona taminy. Dia nisy responsabilité anao tao, nisy andraikitsao tao. Ary ny io ny alalako. Io ny alalako ny rehefa hoe misy olana zany. Ka mifampiresaka ohatra hoe misy olona anankiroa miady na manana olana. Ny alalako hoe iza ny marina kokoa amin'ireto olona ireto. Averiko. Amin'ny fitondrak'olona dia zany rehefa misy problème. Ny alalako hoe iza ny manana ny fahamarinana kokoa amin'ireto olona anankiroa reto. Dia ilay olona miaiky fahadosoana. Hoe nisy adosoko tao. Iny amiko ny olona marimarina kokoa. Andray andro Jesosy dia nanao fanoharana atao amin'ny Lioka toko fa 20 dia misy an'ity tantara anankiray ity tantara anankiray izay mampiseho karazana olona anankiroa izay nivavaka teo anatren'Andriamanitra ary nijeren'i Jesosy hoe iza ny marimarina kokoa amin'izy mirahalahy reto. Atao amin'ny Lioka toko fa 20 dia misy tantara ohatr'izao manao hoe nisy roa lahy niakatra teo kianjan'ny tempoly. Lioka toko fa 20 nisy roa lahy niakatra teo kianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka ny mpamoretra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandomy fafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho, fa ilay mpamoretra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory fa nitehatratra nanao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanotra. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no hamarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra-tena no ahety ary izay rehetra manetry tena no asandatra. Io zao raha mijery an'ity tetin'Andriamanitra ity tsika dia tena misy karazana olona izay ny tenako anao teo hoe rehefa mitsara olona Andriamanitra dia le olona miaiky adosoana ireny aloha no hamarinina. Fa ny olona manamary tena mandrakariva tsy mety amin'Andriamanitra zany. Eto dia misy tantarana olona anankiroa, ny ray fariseo dia ny ray mpamoretra. Dia samy mivavaka ry zareo reo niakatra teo amin'ny kianjan'ny tempoly dia samy mivavaka. Dia rehefa samy mivavaka izy mirahalahy, le anankiray zany tonga dia manamary tena. Misaotra anao ozy izy fa za tsy mba tsy marina, za tsy mangalatra, za tsy mijangajanga, za tena mivavaka be tompo, za tompo mandofa folo-karena manao faninatitra, za mivavaka manaja sabata, za manane tsy mba ohatra ny mpamoretra io fa za tena olo marina. Le mpamoretra ndray tena nanao tsy nety. Mpangalatra amin'ny mampamoretra azy tena hoe mpanararoatra olona izy, nanao adosona izy, manao tsy fahamarinana izy. Fa rehefa nanatona an'Andriamanitra izy dia nitehatratra, dia sady tsy niasana nrandrany lanitra akory fa nikohaka dia niteny hoe mamindra fo amiko fampanota. Mamindra fo amiko fampanota. Dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo izy fa io le mpamoretra io, le mpanao ny tsirariny io, ilay mpanota io no efa no hamarinina, io no marina eo anatren'Andriamanitra, io no akasitrana eo anatren'Andriamanitra, io no mahita rariny eo anatren'Andriamanitra, no le anankiray manamary tena. Zay ny mahatonga na miteny amintsika hoe ny anisan'ny mahatonga ny korotana ao anatin'ny tokantrano sy ny olana amin'ny zanakao, amin'ny vadinao, ary mahatonga ny zanakao mandangy aminao foana, mamitaka aminao foana. Misy fotoana nge zanakao mamitaka anao, mandangy aminao satria mitoetra anao ny arahany, ianao mpanamary tena. Ianao tsy mbola hita ny zanakao zany niaiky adosona, nefa ny hitany efa manao adosona. Hitany ianao fa manao adosona, nefa ianao tsy mety tsy manaiky ny adosona. Dia io toetra anao io no ianarany, dia lasa ianao ny fitahany.
ny mpivady mahay mitsotra mifampitsotra zay ny volazany oabolana toko vadimy vakitsika teo hoe mifaneke eloka ianareo fa raha ny mpivady ny mahay mifampitsotra mahay mifanakeloko zany ny tokatrano lamma indrindra ary tokatrano misy fahasambarana indrindra tokatrano misy fitahin'Andriamanitra indrindra hoe nareo mivady mahay mifampiaiky eny nisy adysoky ny seria ny zara tsy nety nataoko iny tena eny tsapako tokolo zany ny tokatrano misy fahasambarana zany ny tokatrano misy filaminana ary raha tsy mahay an'izany ny vadinao tsy mahay an'izay toetra zay dia ianao no mampianatra azy ka raha nisy fotoana ianao nanao erreur nanao adosoana fa olombelona dia ataovy hitany fa ianao mahay miaiky ianao mahay miaiky ianao mahay miaiky ny adosoanao ianao mahay maiky ny zavatra tsy nety nataonao ataovy tsapa ny vadinao ataovy tsapa ny zanakao zany mba hatonga azy ahianatra n'izay toetra izay fa io toetra anankiray io tompoko manamary tena tsy manaky adosoana ino anisan'ny toetra mitondra korotana maro eo anovan'ny tokatran'olona maro anisany mahatonga korotana ao anatina tokatrano ny mpivady tsy mahay mifampiaiky izay no natonga ny bokin'ny Jakoba tena napitantsika mihitsy fa tsika ao amin'ny Jakoba toko 5 fa mifaneke eloka ianareo izy volazany tenin'Andriamanitra mifaneke eloka ianareo fa tena ilaina riavana malala amin'ny fiainana ilaina amin'ny fiainana ny mifampiaiky na amin'ny zanakao na amin'ny ankohonanao na aminareo mivady raha vo maniry mihitsy ianao no hoe isin'ny zavatra ilamma ao anivon'ny fiainana sy anivon'ny tokatrano dia io tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba toko 5 io koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra anisan'ny mampilamina fiarahamonina eo anivon'ny vonanto sy rafozana eo anivon'ny pizobavy sy ranotra eo anivon'ny mpivady sy ny zanaka eo anivon'ny ankohonana rehetra ny hoe manaiky adosoana ary raha efa tafiditra ao anatina korotana lalina dia lalina ny tokatrano ka tsy hitantsony zay fomba andaminana azy tsy hainao ntsony ahoana ny fomba ikontrôlena n'ity tokatrano ity imaitrisena n'ity problème ity dia zavatra anankiray rehefa mifampiresaka andarina amin'ny resaka mangina dia raisy aloha ny responsabilité anao aza miteny le adosoana ianao aza miteny leo ianao koa ny diso da dia ny tenany tsy nety nataonao koa ny tena aza ny anazy ny kitihana fa le anao kitihana le tsy nety nataonao tenenina le tsy nety nataonao ekeko aloha fa nisy mety hoe tsy nety nataonao fa le nataoko ihany koa tena tsy nety satria tokony tsy menomenona tamin'iny tsy tokony teniniko teo mason'olona aloha ianao tamin'iny tena manaiky ahy tsy tokony hoe nivazavazanao ahy ekeko ane zany ekeko zany zany toetra izany ilaina zany eny ekeko aloha hoe ana fa tena nisy adosoko mihitsiny raha tsy nanao an'izao toetra zao tamin'iny raha mba nakomboko ny vavako tamin'iny dia hitako hoe napilama fa tsapako mihitsy aloha hoe le anisan'iny resaka nataoko iny mihitsy ny napitatra be an'le izy tsapako le zay dia mampangina zavatra be dia be zay mampitony fo zay mampitony eritreritra olona no nahita olona anankiray miaiky mampitsahatra fifandirana sy mampitsahatra ady ary mitondra famindra-po sy mitondra fihavanana mitondra fifankatiavana mitondra filaminana izay zavatra mifanaky izay hitako amin'ny fiarahamonina zany fa mandrakariva dia ohatra zao mifandona ny moto anankiroa dia tsy tonga dia tsisy manaky diso zany eo tsisy manaky diso fa elany tokony nandeha mory elangy ny tsofoka tatsy elangy ny tena zao tsy zay fa ny fiekerinao hoe tena eny nisy adosoky kely any satria niemitra ny tomobile ko nanao kely an'izao dia mampilamina eny fiarahamonina fa mahatonga ny daka sy tontondro mifanenjana hoe andao hifanao raisiray dia ny tsy fiekena tonga hatrany aminatina tokatrano zany omeko atsika zany lesony zany mba tonga anao aiky ny adosoana na eo anivon'ny zanaka na ray aman-dreny na ny mpivady na ninona na ny fianakaviana na akohona na mpiray-tam-po andamy mazavatra be da be zany rehetrarehetra zany ho tahin'Andriamanitra tsika
zay ny fotoanantsika ivavaka ho anao ahitahin'Andriamanitra ny tokantranonao raha mbola misy ny fotoanantsika dia anaraka fijorona vavolom-bela sy délivrance antsika ho ilamany ny fiainanao ilamany tokantranonao aza dino ny 1er mars 8 mars 15 mars 22 ary ny 29 mars 2025 ivavaka ho anao sy ny akonanao ary ny vadinao tokantranonao isy fahasambarana isy filaminana manerana ny trano fivadina vaon'olo ko anasako anao ity fotoana lehibe ity ho tahin'Andriamanitra mitsodrano anao ary mivavaka ho an'reto mpanaraka ny fandarany reto tompo hitahinao idiranao antsehatra eo amin'ny fiainany eo amin'ny tokantranony raha misy mpivady efa mikorotana sy misaraka ilama ao ambadika izao toriteny sy fampianarana zay zarainy eto zao androany zao misy saotra tompo amen. Tompony hitantsika zay ny azon'ny fampiresahana raha tsy sahanao miresaka mivantana ny vadinao dia alefaso ny SMS alefaso MP resao amin'ny olana resao amin'ny vahaolana fa ilamy mazavatra rehetra ho tahin'Andriamanitra veloma tompo. Le olona manana tension ambony be reny. Tension manao ahoana? Efa 20 taona zay nitondrako anazy. Dia tafiakatra firy ny tensionao? Tafiakatra 20 tamin'izany. 20 16 zany dia zakako 16 tamin'izay tsy dia maninona raha 16. Fa 20? Fa 20 izy dia nandritra ny 20 taona? nandritra 20 taona dia nihinana fanafody foana. Dia zanako anankiroa. Dia ndray telo amby 20 taona dia le zandry ny 20 taona. Dia ny taona elanelan'ireo zany nisy anaky efatra fa maty tao amboaka taona amin'ny tension. Nandrena zay nanao analyse natany dokotera dia nijerena ny fo natao radio dia le valve makao amin'ny fo mihitsy ozy izy ny dokotera nitsetsina globule le valve makao amin'ny fo dia ny globule blanc dia fanafody natao traitement be ny fanafody be dia be moa tena lafo dia nanahoana traitement 2 volana 2 mois efa vita nefa lany le fanafody dia ohatrany hoe calmant fotsiny le izy fa miverina ihany le verina ihany le izy aveo verina ihany tena efa impirana nefa tsapako efa tena alanenina efa tena alanenina mozako efa tena ambava isaky mihetsika le aretika dia tena faty efa ambavahoana mihitsy efa tena teny vavahana firy andro ianao nasitrana anao tonga tao amin'ny 3 frères dia nanao délivrance isaka talata tonga tao foana dia zay ray volana angamba dia efa tsy dia nanino ray volana ianao no délivrer nefa 20 taona ianao narary fa le tension zany niala tsikelikely fa le fono tonga dia afaka tsy dia nietsika be tena nahoana ianao zao zao efa tena tsy maninona tsony tsisy ninina tsony tsy ninona tsony raha tsy madiso nefa ny fieritseretan'ny olona arakaraky ny alehibean'ny taona ny tokony mampitombo le tension tsy ohatry zay le lalànany dia tsy mihinana fanafody tsony ianao zao mihinana fanafody afaka tanteraka ianao salama tsara Vahao ny oloko
vahao ny olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandeha tantety izy mba asitra